Lafomba vahoafa tanteraka kosa indray dia mahakasika ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara amin'ireo firenena vahiny. Hatreto aloha dia saika avy any Chine avokoa ny entana izay afaran'ny Madagasikara tsy midika nefa izany hoe tsy manafatra entana any amin'ireo firenena hafa isika. Ho an'ny Madagasikara manokana tsy mifandanja ny amaroan'ny entana afarana sy ny ahondrana izay miteraka fahateantoka goavana na ihany koa misy fiantraikany eo amin'ny toe-karen'ny firenena. Eo amin'ny sehatry ny fifanankalozana ara-barotra dia laharana faharoa amin'ireo firenena mamatsy an'i Madagasikara ny La France raha ny tarehimarika ofisialy izay navoaka. I Chine no mitana ny laharana voalohany ary manaraka azy avy eo ny firenena frantsay. Entana samihafa no afaran'i Madagasikara raha ny fantatra, akora, fitaovana, sakafo raha tsy laza afa-tsy ireo. Raha ny salanisa izay navoaka ny tahirim-bola iraisam-pirenena dia mahatratra $2 miliara amerikanina ny totalin'ny fifanankalozana nisy teo amin'ny Chine sy Madagasikara ny taona 2012 raha toa ka $770 kosa izany ho an'ny Frantsa. Raha ny resaka fandranana entana indray no resahana dia ny 12.3 ny vokatra eto Madagasikara no ahondrana makany Frantsa ary nahitana fienana izany raha toa ka nytombo kosa ny entana izay alefa any Etazonia taorian'ny fiverenan'ny Madagasikara ao amin'ny tsenan'ny AGOA. Tsy aivina moa fa ankalazaina raha pitso fa 14 volana Jolay ny fety-pirenena frantsay.